Mbola raisanao fifaliana trano ny miaona aminao a tafaraka indray atao anatin'izao fandarana izao manohy an'ilay lohahevi-dehibe hoe ny baiboly sy ny faminaniana. Efa miditra amin'ny fizarana fahaenina isika kanefa tsara raha anaovantsika jeritodika kely ny fiaonana farany izay ny rahantsika teto a miresaka indrindra ny fanahy masina sy ny faminaniana. Ary dia voaboasan'ny pasteur Andriamparatiana Fanera atao anatin'io zana-doahevitra io fa ny fanahy masina tompoko dia mitarika antsika ho amin'ny marina ary tsy hamitaka antsika mihitsy na ihany koa hitarika antsika hanohitra izay voalaza ny soratra masina. Ary dia ny farana teo ny fiaonantsika tamin'ny dinidinika farany. Manantitra ny fiarabanantsika tsiraray avy miarahaba ny namana teknisianina ary faly mandray ny pasteur Andriamparatiana Fanera ihany koa. Itondra indray ny zana-doahevitra vaovao. Miarahaba tonga soa tompoko. Ya miarabanao namana dinao ary fifaliana mandrakariva no iarabanantsika tafaraka amin'ny zao fiarahamandinika ny ten'Andriamanitra izao izay mahakasika ny baiboly sy ny faminaniana. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra. Inona ary ny zana-doahevitra rositsika ny mpijery androany? Ena azy efa mamaraparana ny lohahevitra sika namana dinao. Fizarana fahaenina zany no diniantsika ankehitriny ty le andrasan'ny maro mihitsy angambany araka nefa nolazaina tany am-piandohana ny amin'ny resaka hoe faminaniana zay satria ny lohateny izay omentsika an'ity fizarana fahaenina ty de hoe ny faminaniana sy ny andro farany. Ny faminaniana sy ny andro farany. Maliny zany faminaniana sy ny andro farany. Mety anatena zavatra moa zany tsika any amin'ny resaka zany hoe faminaniana sy ny andro farany zany kanefa verina eto ihany hoe raha mahatsikatra tsika dia tsy nandinika faminaniana zay azo lasaina hoe tena goavana sy lehibe ao voalazo amin'ny baiboly tsika mahakasika ny andro farany, mahakasika ny toe-javatra miseho sy zavatra ho avy ihany koa. Ny zavatra ho avy ane efa voalaza ny baiboly namana dinao efa voalaza ato ane zavatra ho avy iseho hatramin'ny fiavian'i Jesosy, ny zavatra iseho aoriana amin'ny fiavian'i Jesosy efa voalaza ato ane zany fa tsika tsy niditra amin'ny Tsipria moa zany nandinika ny zavatra ohatran'izany fa nampahafantarantsika kosa tamin'ny alalan'ny fomba fandiniantsika an'le lohahevitra zany ny hoe ny faminaniana ao amin'ny baiboly dia voalohany manambara an Jesosy, mifantoka eo amin'ny Jesosy ny faminaniana rehetra ao amin'ny baiboly. Dikan'izay tokony ho hita zany Jesosy rehefa mandinika ny faminaniana zany ianao amin'ny baiboly namana dinao zay ny mahazava-dehibe an'iny de tokony ho hita Jesosy Kristy fa tsy fahalalana fotsiny le izy sady zay mijanona hoe fahalalana fotsiny ve misy an'izany hoe ara-magedona zany de ahoana hono zany de aiza hono zany roviana hono no iseho zany de ahoana hono fiseho zany lasa mijanona fahalalana fotsiny fa tokony ahafantatra an Jesosy sy ho hita ao anatin'le faminaniana Jesosy Kristy. Zay zany tena zava-dehibe zay. Ary zay le fizarana zay nijerevantsika teo aloha de ny hoe ny fanahy masina ho Jesosy andray avy amin'iza izy andray avy amin'ny ahiny ny fanahy masina Jaona 2:20 milaza an'izay vakitsika ny 2:4 andray avy amin'ny ahy izy ka manambara izany aminareo. Ary ny teny zay oreno izy de ambarany aminareo tsy andray avy amin'ny Jesosy ane le fanahy masina de ny zavatra zay avy amin'ny Jesosy no ambarany amintsika ary ny zavatra ho avy de aholazaina amintsika avy iza manambara le zavatra ho avy Jesosy ane manambara le zavatra ho avy iny le vakitsika Apokalipsy 2:20 namana dinao 2:20 mahafinaritra koa 2:9 iny de ozy izy ny teny hoe ary zao no ndaso vakitsika sao de diso mialatsiny hoy izay manambara ireo zavatra ireo Jesosy io Jesosy le manambara an'le zavatra ao amin'ny Apokalipsy io maro be ny zavatra voalaza ao amin'ny Apokalipsy faminaniana sisisy fa zao no lazainy ao amin'le 2:20 hoy izay manambara ireo zavatra ireo eny afainganao
amena afi jesosy tompo jesosy ane manambara le faminaniana namana tinao e jesosy na io faminanino amin'ny apokalypsy zay manahira-tsaina indraindray mampatahotra indraindray ohatrany io ny tena mahaliana atsika jesosy ane manambara le faminaniana e sady izy no ambaran'le faminaniana zay indrindra izy no manambara le faminaniana zay mahatonga le fanambaran' jesosy le apokalypsy no izy koa no ambaran'le faminaniana na hoe fanambarana an jesosy le faminaniana ka raha resaky tsika zany zao am'ty fizarana fahenina ty hoe faminaniana sy ny andro farany ao a faminaniana sy ny andro farany de apetrakytsika tsara toko zany zavatra rehetrarehetra izany tika zay a tsy hiditra any amin'ny hoe faminaniana momba ny andro farany tsika hoe inona zavatra hoe seho amin'ny andro farany a fa ndao ne hojerevantsika ty loha teny ty hoe inona kay ny tena faminaniana lehibe zay nomen'Andriamanitra momba ny andro farany tonga de aotsika mantsy dia Matthieu 4:20 sady zay io zany tonga de ao-tsaina Matthieu 4:20 isy ady firenena filazanady firenena itsarana melo firenena sisisisisy fa ndao atsika mba mahakely namana tinao tena hanovany fomba fandraisanao ny faminaniana makasika ny andro farany ity lohateny ity Joela no vakitsika Joela 3:1 ka hatramin'ny 5. Joela 3:1 hatramin'ny 5. Ny amin'ny handatsahana ny fanahy masina sy ny hitsarana ny firenena rehetra ary efa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho dia aminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo ny lahy antitrareo hanofy ary ny zatovinareo ahita fahitana ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany aho dia ra sy afo ary setroka amin'ny tankosina ny masoandro hampodiana ho aizana ary ny volana ho ra alohan'ny hatongavan'ny andron'i Jehova zay sady lehibe no mahatsiravina ary nazovo no iantso ny anaran'i Jehova dia ho afa-mandositra fa ao an-tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema dia hisisa afaka arak'izay voalazan'i Jehova ary zay antsoin'i Jehova dia ho isan'izay afa-mandositra maresaka izy ny am'le andron'i Jehova sady zay voalazany eo amin'ny 4 de izy hoe alohan'ny le tapany farany alohan'ny hatongavan'ny andron'i Jehova izay sady lehibe no mahatsoravina ino moa zany tian'olo zany am'izany fiavian'i Jesosy ane zany alohan'ny hatongavan'ny andron'i Jehova fiavian'i Jesosy dia miresaka izy namanodino amin'ny 4 ihany hoe inona zavatra iseho alohan'ny hatongavan'ny andron'i Jehova ny masoandro apodiana ho aizina ho maizina zany ny masoandro ny volana ho tonga raha andao mba makilindray tsika Matthieu 4:20 e lay toko sy andeny mahaliana atsika raha vao miresaka hoe andro farany sady zay dina mba lazain'ny Matthieu 4:20 tompoko ny 7:20 sy ny 7:30 Matthieu 4:20 ny 7:20 sy ny 7:30 ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo ny masoandro dia ho amazinina ary ny volana tsy ahazava ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra ozongosonina ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahitany zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'iraon'ny lanitra izy mahafinaritra hitanao mifandray zany zao le Joel 3:1 sy Matthieu 4:20 sady zay milaza izy any amin'le Joel 3:1 alohan'ny hatongavan'ny andron'i Jehova sady zay 4 dia ny masoandro ho tonga aizina ny volana ho ra ny volana ho ra inona indray ny lazain'i Jesosy aty amin'ny Matthieu 4:20 alohan'ny isehon'ny zanak'olona
zay le andiny fatelopolo ka iseho izy ahitany zanak'olona avy am'kery sy ny voninahitra lehibe eny am'rao lanitra izy mialohan'io inona zavatra miseho amin'ny andiny fasy am'roapolo afaka ny fahoriana am'reo androleo ny masoandro dia ho amezina satsy tena mifandray zany io ray ihany le faminaniana samy faminaniana andro farany samy faminaniana andro farany fa zao namanatynao inona ny tena afatra lehibe zay omen'andriamanitra any olona am'izao andro farany zao zavatra iseho amin'ny andro farany io mantsy matetika no adiny ary indraindray tsy fantatra fa mamaika atsika zany de le hoe ny masoandro tonga maizina nisy rotany isy mosary isy fahoriana lehibe sy sisa alohan'ny fiaviany jesosy zay ny tena mamaika atsika fahazadiny tompo le joela to fatelo inona ny zavatra iseho andiny voalohany no milaza azy andiny voalohany sy ny andiny faharoa joela toko fahatelo ka ny andininy voalohany sy ny andiny faharoa ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho dia aminany ny zanakalahnareo sy ny zanakavavinareo ny laintitrareo amin'ny nofy ary ny zatovinareo ahita fahitana ary na dia ny mpanompo laso ny mpanompo vady aza dia andatsako ny fanahiko amin'izany andro zany io zavatra iseho zay tsara le afatra firitsahan'ny fanahy masina zay tompoko aza maiky tsika zany raha vo miresaka hoe andro farany de aza maiky tsika ny amin'ny hoe resaka hoe loza resaka hoe fangandravatra sy sisa fa io adino io matetika adino ary indraindray tsy fantatra hoe ay niseho ane amin'ny andro farany andatsaka ny fanahiko io amin'ny nofo rehetra aho hoy Jehova zay nataony Jehova ny andro farany zay mazava ny zavany antony io mazava ny antony io namanatiny io ho avy Jesosy ho avy ny androny Jehova inona ny zavatra voalazany Jesosy amin'le Jaona toko 4:10 toko sy andininy efa mahazatra atsika kristianina andiny voaloha ka 7 aza malahelo ny fonareo minoana Andriamanitra ary mineo akio ao an-trano raiky misy fitoerana ma raha zany de efa nilaza taminareo fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo ary andeha hanamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka aninona ozy izy inona no ataony andray anareo ho any amiko ka zay toerako no itoerana ry havana milala ho avy Jesosy ny zavatra ho ataony handray ny olona ho any aminy tsafady zay ne zavatra ataony ka olona manao ahoana moa zany no raisin'i Jesosy tompo olona zay nandrainy zay olona zay nandatsahan'Andriamanitra ny fanahiny zay ne mahatonga ny Joela toko fahatelo miteny hoe mialohan'ny ahatongavany androny Jehova dia andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho ho Jehova ka rehefa tonga le androny Jehova zay isehony Jesosy eny amin'rao lanitra handray ny olona zay nandray ny fanahy masina no ho raisin'i Jesosy azonao am'izay le izy io matetika adiny tompoko fa raha vo miresaka hoe andro farany zany mahazatra de toejavatra loza sisisa zay no tsay fantaina kely pasteur fanaraka am'izay hoe le fanahy masina milatsaka amin'ny nofo rehetra angamba tsara patsa hoe inona zany no ataon'lay fanahy masina ao am'ilay nofo anindromandro ve tonga n'le olona mpaminany ve de io ihany tonga de mamala an'izay tena efa ao anatin'ny fanazavatsika mihitsy zay satria araka nefa nijerevantsika tamin'ny fizarana teo aloha mantsy misy aleo mpaminany santo sady zay olona zay milaza ny tenany ho mpaminany ary Matthieu 4:20 azany Jesosy de miteny fa isy Kristy santo ka sy mpaminany santo am'le andro farany io fa inona kay ny tena iseho am'le andro farany de le andiny voalohany no milaza azy namanatinao sy ny andiny faharoa ary rehefa afaka zany dia andatsaka ny fanahiko amin'izy ao izy amin'ny nofo rehetra aho ry havana malala
tsy miteny baiboly hoe andatsaka mifanahiko amin'ny olona anankiray a dia ino no mpaminany tsia andatsaka mifanahiko amin'ny nofo rehetra amin'ny olona rehetra zany raha soloantsika le hoe nofo rehetra andatsaka mifanahiko amin'ny olona rehetra aho koa Jehova dia mitana izy dia mba jereo neny ny zavatra tany sany hoe iza le olona zay handatsahan'Andriamanitra ny fanainy sy zavatra iseho aminy haminany ozy iza le aminany zanaka lahinareo ny zanaka vavinareo ny lay antitra reo anonofo rehefa mandray le fanahy masina zany dia ny zanaka lahy aminany ny zanaka vavy aminany lay antitra anonofy ny zatovo ahita fahitana ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy hitanao am'izay le sokajon'olona movy tsy efa voafoko anatin'io daholo tompoko ny olona rehetra zanaka lay antitra ray aman-dreny ny zatovo satsay ary hatramin'ny mpanompo fa tsy miteny baiboly hoe andatsaka mifanahiko aminareo ka dia ny lehibe ihany na hoe olona voatokana ihany no azo an'le fanahy tsia ny rehetra tompoko dia andatsan'Andriamanitra ny fanahy ny rehetra hitanao inona manadinao mifandray am'le fizarana teo aloha le hoe ny fany masina sy ny faminaniana fa idia amafitsika izy amin'ity fizarana ty ndao tsika aloha amaky eo amin'ny Joela toko faharoa re Joela toko faharoa ny andininy voalohany sy ny andininy fahafolo dia avy eo mandingana 12 sy ny 17. Joela toko faharoa ny andininy voalohany zao ny voalaza tsofi ao ziona ny anjomara ary miantso mafy ao atendrombohitra masina aoka angovotra ny mponina rehetra amin'ny tany fa avy ny andron'i Jehova eny efa antomotra izany atreo aloha avy ny andron'i Jehova izy satsay efa manaona izy atomotra dinona tokony atao izy ny ten'Andriamanitra tsofi ao ziona ny anjomara ary miantso mafy ao atendrombohitra masina aoka angovotra ny mponina rehetra amin'ny tany andininy 10 ary andininy 10 Joela toko faharoa eo alohany dia miorooro ny tany ary miozongozona ny lanitra ny masoandro sy ny volana tonga maizina ary ny kintana tsy mamira atreo indray ahoana indray ny voalazana eo toe-javatra satsay zavatra mitranga zany maizina ny masoandro volana ny kintana tsy mamiratra ny ozongozona ny lanitra miorooro ny tany miorooro ny tany ka tsy le voalaza Matthieu toko 7:20 hoe zany na manadinao misy ororon-tany masoandro mamezinina ny volana tsy hazava mikintana iraraka sisy zay ny hoe satsay zany hoe miresaka ny amin'ny fiaviany Jesosy anie zany le Joely satsay ao toizantsika andininy 12 indray atsika Joela toko faharoa ka ny andininy 12 koa na dia ankehitriny aza hoy Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanina sy ny fitomanina ary ny fitarainana 12 ary ny fonareo no triatriaro fa aza ny fitafianareo ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy maro-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza inona zany ny zavatra iseho amin'ny andro farany zay le zay matoanay teny hoe variana amina toe-javatra sika tompoko variana amin'ny toe-javatra accident loza miady ny any Iran saty zany ororon-tany loza sisisa variana amin'le toe-javatra izy fa eto ny ten'Andriamanitra dia milaza Joela mpaminany Joela mpaminany no miteny miresaka ny amin'ny andron'i Jehova izy efa tongotra le andron'i Jehova izy dia mifandray amin'ny Matthieu toko 7:20 ny zavatra teneny Joela ny miororo ny lanitra sy ny tany miozongozona ny tany sy sisa masoandro ho amezinina ny kintana tsy hamiratra fa inona ny tokony atao izy amin'le alohan'ny atongava le andron'i Jehova ko ankehitriny ho Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra miverena amiko ary ny fonareo ny triatriako
faza fitafianareo ary miverena am' Jehova Andriamanitrareo. Hitanao zay mahatonga an'le voalazo am' Joela 3 hoe andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ao. Atateraka an'io teny io hoe miverena amiko Jehova. Amin'ny fomba hoana nafany olona miverina am' Jehova? Asan'inona? Asan'ny fanahy masina. Asan'ny fanahy masina ne. Asan'ny fanahy masina no ahatonga ny olona rehetra hiverina amin'Andriamanitra. No ny asan'ny fanahy masina. Rehefa mandray ny fanahy masina izy dia miverina amin'Andriamanitra ny olona. Sady zay mialohan'ny ahatongavan'ny andro farany. Mialohan'ny ahatongavan'ny ny andron'i Jehova, fiavian'i Jesosy. Dia io ny zavatra ny faminaniana zay omen'Andriamanitra ao atsika. Afatra zay omen'Andriamanitra atsika. Andatsaka amin'ny fanahiny izy amin'ny nofo rehetra mba hahatonga ny olona rehetra hiverina amin'Andriamanitra. Azonao am'izay le izy. De zay zany izy namanilavana malala. Raha miresaka andro farantsika hoa aza variana amin'ny trangan-javatra tsika eto amin'izao tontolo zao. Efa loza sisisy. Amakytsika mantsy Genesisy. Genesisy Matteo aloha, Matteo 7:20, 7:30. Matteo 7:20. 7:30. Na Jesosy aza ane de efa niteny hoe ny zavatra iseho amin'ny andro farany ane, efa voalaza taloha ela be ane zavatra iseho amin'ny andro farany. Io Matteo 7:20, 7:30 io no milaza azy. Ahoana izy? Zao ny vaky ny teny fa tahaka ny andron'ny Noa de ho tahaka izany koa no fiavian'ny zanak'olona. Tahaka tamin'ny andron'izy zao izy? Noa. Ohatry. Azagaky sika tompo. Hoe tamin'ny Matteo 7:20 ve vao tao Jesosy no nilaza ny zavatra iseho amin'ny andro farany. Aika zany. Hoy Jesosy. Ny zavatra iseho amin'ny andro farany zay lazaiko aminareo io, hoe hisy ady sisisa sisisa, hisy fahoriana sisisa, tahaka tamin'ny andro Noany io e. Zany hoe efa voalaza ary efa ny zavatra niseho taloha ela be, ny zavatra miseho amin'ny andro farany. Le trangan-dava tsoa. Dikan'izay zay mahatonga le hoe aza variana amin'le trangan-javatra tsika. Fa ndao hiverenantsika le tamin'ny andro noara. Satria mifandray amin'le Joela izy. Hoe andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ao izy. Mialohany ahatongavan'ny andron'i Jehova. Sady zay Genesisy 9:9, ny 9:7, de avy eo vakitsika ny 9:5 sy ny 1:10. Genesisy 9:9 ka ny 9:7 anomboantsika azy. Ary hoy Jehova, tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy, nefa ho 20 taona ny androny. Hatreo aloha, inona zavatra niseho tamin'ny andronao izy? Tsy manapaka ny fanahy. Tsy hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahin'Andriamanitra. Ao mialohany ahatongavan'iny io safotrano. Zay mahatonga le hoe tahaka tamin'ny andro Noa de tahaka izany ihany koa ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Aika zany. Inona aloha miasa? Fanan'Andriamanitra. Fanan'Andriamanitra aloha miasa alohany ahatongavan'ny safotrano ary mialohany ahatongavan'ny Jesosy. Miasa aloha le fanan'Andriamanitra. De ozy izy Andriamanitra tsy hanapaka mandrakariva amin'ny olona ny fanahiko. Inona ary ny zavatra iseho tamin'izany fotoan'izany tamin'ny andro Noa. 9:5 amin'izay ary. 9:5 sy ny 1:10. Genesisy 9:5 ka ny 9:5. Ary hitan'i Jehova fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony de ratsy ihany mandritra ny andro. 1:10. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady heny doza. Nanina ny tany ozy izy? Simba. Io ane zavatra hitantsika ankehitriny. Io ady io potika. Tanàna potika. Sady zay? Vokatry le ady. Le avana malala. Aika izany efa voalaza any amin'ny Genesisy ane ny faminaniana miseho amin'ny andro farany. Zay le izy efa voalaza any amin'ny Genesisy ny zavatra iseho amin'ny andro farany. Dia eo amin'ny Genesisy 9:5 milaza azy. Ka namafisin'i Jesosy hoe ny zavatra iseho
amin'ny androny zanak'olona amin'ny fiaviany zanak'olona de tahaka nitovy amin'ny niseho tamin'ny androny noa. Ny asa aloha ny fanan'Andriamanitra. Ny asa ny fanan'Andriamanitra avy eo ny tenin'Andriamanitra tsy anapaka mandrakariva amin'ny olona ny fanaiko. Zany hoe nandahan'le fiasan'ny fanan'Andriamanitra ny olona tamin'ny androny noa. De ny vokany le andininy fahadimy le nytenenao ary hitan'i Jehovah fa be ny faratsiana be ny faratsian'ny olona tambony tany ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony ratsy any mandritry ny andro satria tsy nanaiky ny fiasan'ny fanahy masina ny olona. De inona zavatra inona mivokany 1:10 nanina ny tany ozy izy endoza simba ny tany sady hendoza potika ny tany. Inona zavatra hitantsika ankehitriny potika ny tany potiky ny ady potiky ny ino moa sy amin'ny teny frantsay réchauffement climatique potiky ny tany amin'izao andro enantsika zao. Zahay tompo mahatonga le joela toko 7 mazava tsara mihitsy zany zao ho inona kay zany ny zavatra miseho amin'ny andro farany mandatsaka ny fanaiko amin'ny nofo rehetra ho izy Jehovah alohan'ny atongavan'ny androny Jehovah alohan'ny atongavan'ny androny Jehovah andatsaka ny fanaiko amin'ny nofo rehetra. Ny fantanina tokony apetraka zany namana dinao de tsy hoe efa tanteraka ve le Matthieu 24 efa maizina ve masoandro efa le orotany le mosary le mpaminasandro le efa tanteraka ve atao efa miselisika tsy izay zany le fantanena tokony hipetraka fa ny fantanena tokony apetraka tompo de zao manapaka ao am-pon'ny olona hoe ny fanan'Andriamanitra satsy efa nandray le fanahy masina ve ny olona raha miteny Jehovah hoe andatsaka androtsaka ny fanaiko amin'ny nofo rehetra ao izy alohany atongavany androny Jehovah efa nandray an'le fanahy masina ve ny olona satsy. Zay ny fantanena tokony apetraka. Fa inona ny antomatonga zay namana dinao ao amin'ny Efesana no Romana no vakitsika Romana 9:7 inona ny mahatonga zay fantanena zay Romana 9:7 de vakitsika ny 7. Zao ny vaka ny teny Romana 9:7 ka ny 7. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo ao amin'ny fanahy raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Zay hitanao am'izay le lôlôjikan'le zavatra ho avy ny zanak'olona handray ny olona ho any aminy ka izay toerany ny toerany any ko zay fa mialohany atongavan'ny Jesosy milatsaka amin'ny fanahin'Andriamanitra andatsaka ny fanahiny amin'ny nofo rehetra Jehovah mialohany atongavan'ny androny Jehovah. Inona ny antony io Romana 9:7 fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy de ahoana izy tsy azy izy zay ny le natonga nanantany hoe ny fantanina tokony apetratsika zany amin'izao andro farany zao raha miresaka tsika hoe faminaniana sy ny andro farany tsy le tranga ny zavatra ny zava-dehibe hoe inona no zavatra iseho amin'ny andro farany inona avy ny toe-javatra iseho loza ady aramagedona sisisy tsy izay ny tena zava-dehibe fa ny zava-dehibe tokany ihany efa manana ny fanavy ny olona sa tsy manana nandray le fanan'Andriamanitra ve ny olona sa tsy nandray fa zay tsy manana ny fanahin'i Kristy tsy azy izy ozy izy ny Baiboly tsy azy izy. Hitanao namana dinony tena fitaka ataon'ny Satana ka ahoana zany taominy hifantoka any amin'le toe-javatra ny olona sa tsy zay taitra indrindra moa miampy an'ity Facebook ty zany tena eo efa reny nisy an'izao indray ho ny tary
nisy zavatra ny sehontary fa variana am'le toe-javatra fa adino le hoe Andriamanitra mandrotsaka ny fanahy mandrotsaka ny fanahy am'izao andro farany zao tompoko amin'ny andro farany mialohan'ny hatongavan'i Jesosy mandrotsaka ny fanahiny amin'izy amin'ny nofo rehetra nofo rehetra amafisina tsy inko manavaka nofo avaka mihitsy rehetra Andriamanitra fa tsy hoe sokajin'olona vitsivitsy ihany Andriamanitra efa mba tanteraka ve io am'izao andro ainantsika izao efa tanteraka ve fantanena ngeza goavana be zany fa andao amaky toko sy andinitsika amin'ny asan'ny apôstôly ary asan'ny apôstôly toko fa 2 ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra andininy fahatelo sy andininy fahaefatra mahafinaritra ny baiboly fa manazava atsika mihitsy zany ny fahamarinana hoe rehefa milatsaka le fanan'Andriamanitra inona ny zavatra miseho ary am'izao andro farany zao androtsaka ny fanahiny ihany koa amin'ny olona rehetra Andriamanitra inona zany zavatra tokony iseho sady zay ndao ny vakitsika io asan'ny apôstôly toko faharoa asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fahatelo sy andininy fahaefatra ary nisy lela maro ny tarehinafo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feno fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy soratompo ary nisy lela maro mitarehinafo naka endrika lelafo lela mitarehinafo ny fanahy masina dia lasa hita masony izy fa fanahy io fanahy masina io fa ny voalaza eto nipetraka tamin'izy aozy izy lay lela mitarehinafo tamin'izy rehetra isan'olona mahafinaritra isan'olona tamin'izy rehetra mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona le fanahy masina tamin'ny nofo rehetra ozy joelona dia ino le nitenentsika hoe aza mety ho fitahintsika am'izao andro farany zao dia hoe ianona manana ny fanahy iny olona tokana na tsy haiko sy sisa fa ny ten'Andriamanitra dia milaza fa amin'ny andro farany alohan'ny hatongavany andron'i Jehova andatsaka ny fanahiny amin'ny nofo rehetra Andriamanitra dia niseho io tamin'ny andro Pentekosta fa zay rehetra tao amin'le fitrano ambony nahazo ninona daholo nahazo ny fanahy masina tsy ny apôstôly ihany tompoko marina zay tsy le apôstôly ihany ry Petera sy Jaona tsy ireo ihany no nahazo ny fanahy masina ny rehetra nisy vehivavy ny atao namanadinao ao misy milazan'izany baiboly mba amin'ny vehivavy nisy vehivavy ny atao nahazo inona koa le vehivavy nahazo ny fanahy masina ihany koa ny rehetra fa ny zavatra niseho dia amin'ny andininy fahaefatra ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa io le vokatry ny fanahy asa ny fanahy le hitantsika fizarana teo aloha hoe ny fanahy masina sy ny faminaniana hoe rehefa miasa ny fanahy dia miteny le olona arak'izay nampitenen'ny fanahy masina azy zay le voalazany arak'izay nampitenen'ny fanahy masina azy miteny ianao araka ny fitany amin'ny fanahy masina sady zay azo lazana hoe maminany koa le olona satria famin'Andriamanitra satria faminaninany satria zay natao hoe faminanina teny avy amin'Andriamanitra araka ny tsindrimandry nomeny fanahy masina zay natao hoe faminanina sady zay dia zao ary ndao mamaky tokisandinitsika ary rehefa nampitenenina le olona nampitenen'ny fanahy masina io inona mba zavatra nyteneniny tompoko inona le afatra ndao vakitsika tsy mialo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa tsika dia ny andininy fa 2 dia avy eo ny andininy fa 1:30 sy 7:30 asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fa 2:30 9:30 7:30 ary lehilahy Israely mihaino zao teny zao atreo aloha mihaino zao teny zao izy teny zay ahoana zany zao io avy amin'ny tsindrimandry avy amin'ny fanahy masina zay le andininy fahaefatra ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa izy araka ny nampitenena amin'ny fanahy masina azy ny fanahy masina no nampiteny dia inona le teny toizy amin'izay ary ry lehilahy Israely mihaino zao teny zao Jesosy avy any Nazareta
lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovan'Andriamanitra azy teo aminareo tahaka ny fantatrareo ihany. Dingantsika eo amin'ny andininy fa 9:30 sy 7:30. Koa aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ary raha nandre zany ny olona dia voatsinona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Feno fanamasina izy rehetra dia niteny araka izay nampitenen'ny fanamasina azy. Dia inona zavatra teneniny? Amin'ny 2:20 izy. Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana. Dia ampino amin'ny 5:30. Aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy izay nomboanareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Manambara an'iza le teny? Jesosy. Tanamana tinao fandray tsara daholo za rehetrarehetra. Le fanahy masina tompoko rehefa latsaka tao aminao dia mampiteny anao ny teny na ny afatra izay lazainao sy ambaranao Jesosy. Manambara an Jesosy ianao. Zay zany lizy. Fa le hoe miresaka mantsika zany zao hoe faminaniana sy ny andro farany. Dia mila mazava tsara zany izy tompoko. Fa rehefa milatsaka amin'ny olona ny fanahy masina ka miasa amin'ny olona io dia maminany le olona. Sady zay milaza afatra izy. Dia le afatra ambarany Jesosy no afatra ambarany. Satria vokatry le izy 7:30. Ary raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly hoe ry rahalahy, inona nataonay? Zany hoe misy inona zany le afatra? Nisy fiatraikany tamin'ny fony. Nibaka tao amin'ny fon'ny olona le afatra zay nampitenen'ny fanahy masina. Nibaka tamin'ny olona. Hoy izy Joël hoe ny fonareo ny triatriavo. Zay. Ary hitanao amin'izay le hoe any amin'le Joël ihany koa izy miteny hoe miverena amin'Andriamanitra izy. Sady zay miverena amin'Andriamanitra. Zany hoe le afatra zay hoentina sy ampitaina amin'le olona rehefa nandray ny fanahy masina le olona ka nampitenen'ny fanahy masina izy dia miteny dia le afatra zay lazay ny tompoko dia mitona ny olona hiverina amin'Andriamanitra. Inona nataonay? Inona? Rehefa nandria le afatra ny olona. Inona nataonay? Inona? Mitarika ny olona anapa-kevitra. Hibebaka. Dia izay le voalazana 9:30. Ao no vakitsika e. Ary hoy Petera taminy, mibeba areo ka samy atao batisa amin'ny anarany Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazo famelana ny elokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Rehefa nanontany ny olona hoe inona nataonay? Nandrean'le teny izy, nandrean'le afatra izay nampitenen'ny fanahy masina io dia voatsindrona tampony dia nanontany inona nataonay? Inona tokony nataonay? Zisy Petera. Ahoana zisy? Mibeba dia aoka atao batisa. Fibebahana. Namana tinoa miresatsika ny amin'ny hoe faminaniana sy ny andro farany. Inona kay zany ny tena andrasan'Andriamanitra amin'ny olona amin'izao andro farany zao? Fibebahana. Zay ny io ilavana malala. Mialohana hatongavan'ny andron'i Jehova, mialohana hatongavan'i Jesosy tompoko. Ny antony mahatonga an'Andriamanitra hoe andatsaka ny fanahiko amin'ny olona rehetra aho dia mba hahatonga ny olona rehetra tonga ny fibebahana. Hibebaka. Izay ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa. Any natonga an'Andriamanitra ny teny hoe tsy hanapaka mandrakariva amin'ny olona ny fanahiko. Nomen'Andriamanitra ny olona ny fanahy masina tamin'ny andro Noa. Fa inona nataon'ny olona? Nandà. Tsy nibebaka izy tompoko. Tsy nibebaka izy. Zay mahatonga ny teny milaza hoe ny fisainan'ny fony ratsy any mandritry ny andro. Ratsy mandritry ny andro. Be ny faratsiny. Satria tsy nanaiky
ny fitarehan'ny fanahy masina mba hibebaka ny olona tamin'ny andronoa amin'izao andro faran'izao andatsaka amin'ny fanahiny amin'ny olona rehetra Andriamanitra mba tonga ny olona rehetra ninona hibebaka sady zay fa tsy hoe toe-javatra be sy tranganava loza sisisy fa ny andrasan'Andriamanitra zany amin'izao andro faran'izao tompoko dia miandranao hibebaka izy ary manome ny fanahy masina izy mba hatonga anao hibebaka zay le andrasan'izay ao amin'ny Efesiana toko voalohany ary 17 ndaovaka itsika Efesiana toko voalohany 17 avy eo toko 4 ny 17 Efesiana daholo tsy mialo atsika Efesiana toko voalohany ka ny 17 dia izao ny vaky ny teny ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teniny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena anareo eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tompo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana mahafinaritra ao aminy koa ianareo zizy rehefa renareo inona le renareo zizy ny teniny fahamarinana fanahy masina manambarana io zay izy no hitalidalana anareo amin'ny marina rehetra ary zay reny dia ambarany aminareo rehefa renareo le tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara iza le filazantsara Jesosy le filazantsara iny Jesosy zay nomboanareo iny nefa nataon'Andriamanitra ho Kristy zay le filazantsara rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena anareo ao aminy ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny alalan'izy tamin'ny fanahy masina tamin'ny fanahy masina ary afana malala aika izy zay ny tian'Andriamanitra ho lazaina any amin'ny Joela toko 7 namanatiny tena mazava le izy mialohan'ny atongavany andron'i Jehova mialohan'ny atongavany Jesosy tompoko dia ozy izy le faminaniany Joela andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho zay mahatonga livy hoe nofo rehetra satria voalaza le Efesiana eto tao aminy ianareo no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina aika izany fanomboa-kase ny tian'Andriamanitra ho lazaina amin'iny zay le izy amin'ny andininy hafa izy le hoe azy izy zay le hoe le Romana 9:8 zay tsy manana ny fanahy Kristy dia tsy azy zany hoe tsy voisy tombo-kase aika izany ny zavatra iseho ny faminaniana lehibe zay omen'Andriamanitra atsika kay izany amin'izao andro faran'izao tompoko dia ny faminaninany amin'ny fanomboa-kase zay ny faminaniana zay zany zao no zavatra mitranga fa tsy hoe ady be fa tsy ena misy adany fa zay ho alisa lasa variana any atsika fa le faminaniana zay tanteraka zany zao le izy amin'izao andro ainatsika zao no atanterahan'le faminaniany Joely hoe andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho ka hanisy tombo-kase amin'ny alalan'ny fanahy masina zay zany zao le izy dia ndao pitsika amin'ny toko 4:17 Efesana io ihany Efesana toko 4 ka ny 17 ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana zay aza mampalahelo an'izy azy izy ny fanahy masin'Andriamanitra fanahy masin'Andriamanitra zay zany tompoko ny tokony ataon'ny olona rehetra ankehitriny raha tena hoe resy lahatra sika fa efa kaiky ny andron'i Jehova zay raha tena efa miaiky tsika fa tena efa kely sisa ny andro farany zany io dia ozy izy ny baiboly aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra satria amin'ny alalan'ny fanahy masina no anisina tombo-kase anareo ny fantaniana tokony hipetraka zany namanadinao tokana amin'izao andro farany zao tompoko raha milaza zay faminaniana zay Andriamanitra any amin'ny Joela hoe andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho izy izy dia miverena amin'Andriamanitra ianareo miverena amin'Andriamanitra fantaniana tokana mipetraka tompoko
efa voizy tombo-kase ve ianao sa tsy ho avy jesosy ho avy izy ary izy miteny any amin'ilay apokalipsy toko faharoa amby roapolo hoy izay manambara ireo zavatra ireo eny ho avy fainga ianao fa mialohan'izay efa voizy tombo-kase tamin'ny fanahy masina ve ianao sa tsy zay zany tokony ho fantatsika ny amin'ny resaka hoe faminaniana sy ny andro farany fa tsy hiditsika zany amin'le hoe resaka faminaniana momba ny andro farany sisisa fa zay ny tena faminaniana lehibe indrindra zay tanterahan'Andriamanitra amin'izao andro farany zao eny re satry foana mbola hiaraka eto a tena mahafinaritra ny fandalinana sy ny fampifandraisana an'ireo toko sy andininy avy any amin'ny testamenta taloha sy mifamatotra ty amin'ny testamenta vahoany fitranga ny fahatanterahany reny tamin'ny tsipiriany mihitsy arak'izay nanambarany ny mpaminany azy fa manapetra ny fotoanantsika ho farana netondray aloha ny fizarana ambany ndao entina mbavaka ary pasteur ivavakantsika ray raha inezany an-danitro matoky ianao zay manome teny faminaniana dia ny androtsaka ny fanahy masina amin'ny nofo rehetra alohany atongavan'ny andron'i Jehovah. Tompo mivavaka izay mba hanana anjara amin'izany firotsahan'ny fanahy masina izany anie izay tsirairay avy ka ho voizy tombo-kase amin'ny fanahy masina rehefa ho avy Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mankasitraka tamin'ny faharetanao nanaraka ny fandarana saotra andreo namana teknisianina ihany koa nampifandray antsika ary mankasitraka ny pasteur Andriampanatina Fanera nanaiky fantsona ny korianina zany fitahina zany hanenika ny fiainantsika sy ny tokantrano misy antsika tsirairay avy amin'ny manaraka isika no amarina amin'ity loha hevitra manandanja ity ny baiboly sy ny faminaniana mandrabesaka